Amin'ny fitora maraina eto amin'ny EPP FIOFIO efa hiditra ireo mpianatra. Misy amin'ireo ankizy Trabouna no mianatra ato, anisan'izy ireo i Francine. Maninona ireo mipetraka Eva zareo mianatra ato na examen na andro tsy mety mandeha mianatra. Nefa ny lamba tapon-dreo kahie-ndreo jiaby simba jiaby. Raha tsisy kahie taty zany dia tsy mianatra ny nomeny sekoly tena kahie. Le kahie tavela taty zany le miboky taloha dia nitazomindreo taty. Fa le tao anaty tapon-dreo lena daholo. Efa milamindamina ny efitra, miandry ny manam-pahefana hamangy azy ireo ireto Trabouna ireto. Le rano zany atao hoe fa miena nefa mbola tsy miena tsara. Atao goatra aby be tsy fakahitana. Dia mbola tsy mieritreritrana hiverina moa zany nareo hatreto mieritreritra indray hiverina. Tsy maintsy ino fitrano tsy maintsy verenana ny tena mipetraka iny. Ekôla zavatra ianaran-tsaika tsy azo fitrana ela be zany. Mba hialofan'ireto Trabouna avy any amin'ny fokontany FIOFIO sy tsara rano ireto, na emotra ny fanadinana ho an'ireo kilasy izay ipetrahana. Fandaminana tanay ireo Trabouna ireo zany andro nanomboka mazava hoe mety efa hody tsy maintsy mody zareo niany. Rehefa manday zany zareo dia atomboky zany. Amin'izao aloha zany na lefa aiza le mpianatra tokony hianatra ao? Lefa mpianatra mianatra amin'ny salle ireo zany dia mbola tsy mampianatra zao. Manomboka ny arivo manomboka le mpianatra. Dia mampianatra amin'ireo salle misy Trabouna ireo. Na emotra mihitsy zany examen ilay kosa? Marina emotra kely tsara hoe roa ihany raha Na izany aza ho an'i Claudette, akaiky kokoa ny sekoly ary efa vonona izy hiatrika ny fanadinana.